mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika rehefa tratra ity alarobia fahavalon'ny volana febroary ity. Ny mofinaina valahatra antsika anio dia ny marika toko voalohany. Filazantsaraka marika toko voalohany 9/20 ka hatramin'ny 20. Marika toko voalohany 9/20 ka hatramin'ny 20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nakany Kapernaum izy ireo ary noho tamin'ny sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay Jesosy ka nampianatra. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarana satria nampianatra azy tahaka izay manana fahefana izy fa tsy mba tahaka ny mpanoran-dalàna. Ary araka tamin'izay dia nisy olona teo amin'ny sinagogany izay azony fanahy maloto ary niantso mafy ilay lakana na hoe moa amin'ny faninona akory izahay sianao ry Jesosy avy any Nazareta, avy andringana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Ary Jesosy ny teny mafy azy ka nanao hoe mangina ianao ka mivoa aminy. Ary ny fanahy maloto nampifanitsotsintona ny tenan'ilay marary dia niantso tamin'ny feo mahery ka niala taminy. Dia gaga ny olona rehetra ka nifanontany hoe manao ahoana re izao zavatra izao. Fampianarana vaovao misy fahefana izao. Fa ny fanahy maloto aza midinika dia manaiky azy. Ary nilaza dia niely niaraka tamin'izay dia ny tontolo eny tamin'ny tany rehetra eran'ny Galili. Iray masonao manao masinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Isan'ny fahagagana voalohany nataon'i Jesosy ry havana ito ampelantanantsika ity araka ny marika. Marika dia manazava fa an Jesosy ny filazantsara. Jesosy mihitsy no filazantsara ary an Jesosy ny filazantsara. Taoriana ny nanaovana batisan'i Jesosy sy ny antsony an'ny Petera sy Andre ary Jakoba sy Jaona ho apôstôly dia ny fahagagana nataon'i Jesosy voalohany zany raha araka ny marika dia ity famoahana démonie ity. Ary ny asa nataon'i Jesosy voalohany dia ny toriteny sy ny fampianarana. Ny fahagagana nataony dia na ny asa nataony tena androaka ny fanahy maloto. Raha toa ka marika zany no metrahana fanontaniana hoe inona ny maha izy azy an'i Jesosy dia asehony marika ny mahazanak'Andriamanitra azy. Fa asehony marika fa ny mampiavaka an'i Jesosy dia ny fampianarany. Mampiavaka an'i Jesosy tamin'ireo olona izay nifanerasera tamin'izay rehetra teo alohany dia ny fampianarany. Ary ny fampianarany izay manana fahefana. Ny fampianaran'i Jesosy izay manana fahefana. Fampianarana manana fahefana. Raha toa ka jerena ilay teny hoe manana fahefana. Ny fahefana resahan'ny marika eto dia ampiasaina amin'ny teny grika dia exousia. Ilay voambolana hoe exousia dia karazan-drazana voambolana fampiasa andavanandro ihany fa manakaiky kokoa ny voambolana politika izy. Saika fampiasa tao amin'ny demokrasia atenienne ny hoe exousia zany hoe olona nomena fahafahana na nomena fahefana, fanomezana ilay exousia zany dia izao tsy fahefana tonga dia hananany olona fotsiny amin'izao. Samy hafa amin'ny antsoina hoe dynamise. Ilay hoe hery fa ilay fahefana dia izao hoe fahafahan'ny olona manao zavatra. Nomena fahafahana manao zavatra izy, notolorana fahefana izy. Ka somary vaovao ihany amin'ny voambolana jiosy tsy dia tena fampiasa loatra ny voambolana jiosy ity hoe fanomezam-pahefana exousia ity. Fa na izany ara ny dikany amin'ny teny latina dia nandikany Saint Jérôme azy dia hoe augere. Ilay hoe fahefana dia nataony hoe augere. Ny teny hoe augere amin'ny teny latina amin'ny ampiasain'i Saint Jérôme nandikany vulgate zany dia augmenter ny dikany amin'ny teny frantsay zany hoe mampitombo.
lay fampianaran' Jesosy zany raha ohatra ka jerenina amin'ny famakian'ny vulgate azy amin'ny teny latina de ny hoe fahefana mampitombo. Rehefa miaino lay fampianarana ianao zany de tsapanao ho misy asina, tsapy ianao ho mitombo. Rehefa avy niaino an' Jesosy zany reto olona reto de talanjony izy. Sabata ny andro andeha hiaino ny fampianaran'ireo mpanoran-dalàna sy mpampiana-dalàna ary mpisorona ny vahoaka tany amin'ny sinagoga, kanjo Jesosy ny ampianatra tao amin'ny sinagoga. De rehefa niaino an' Jesosy reo olona reo de zao nahatsiaro ho nitombo izy, nahatsiaro nisy fivelarana izy, fitombony izy zany. Lay fahefan'i Jesosy zany de fahefana mampitombo ny olona, mampivelatra ny olona. Tsapanao eo mpiainona lay fampianaran'i Jesosy, tsapanao mpiainona le tenin'Andriamanitra, ho mitombo ianao, ho mivelatra ianao, ho misy asiny, ho misy dikany lay maha ianao anao. Tsy de zay loatra mantsy no tsapan'ny olona rehefa niaino reo mpampianatra tamin'ny andron'i Jesosy izy. Reo mpampianatra hafa, reo mpanora-dalàna na reo fariseo, mpampianatra ihany izy reo. Saingy zao rehefa avy niaino azy reny ny olona de natsiaro hoe hoy nareo amin'ny teny frantsay hoe humilier, natsiaro ho nampanina indray ary. Tsy natsiaro hoe nitombo fa mety ho natsiaro ho voamaika aza, natsiaro ho bitika amin'ny lafiny hoe nampanina, mety ho natsiaro eso teny, mety ho natsiaro karazan-javatra tsy nitombo, tsy nanome azy fahafantarana an'Andriamanitra, tsy nahatsiaro nitombo izy, tsy nahatsiaro ho nisy fifaliana izy, tsy nahatsiaro nivelatra izy. Zay mahatonga ny hoe gaga izy tamin'ny fampianaran'i Jesosy. Misy karazam-pampianarana afaka malala kristianina ary mety ho rentsika etseronda dray dia miaino le fampianarana ianao fa mety ho indraindray dia tsy mahatsiaro mitombo fa mahatsiaro ho mety miena indray aza, satria mety mahatsiaro ho fitsarana, ho fanameloana, ho fieritreretana hoe inona zay ianao, tsisy heviny ianao, tsy tian'Andriamanitra, mpanota. Marina fa ilaina ny fitenenana an'zany. Jesosy koa mba nanao an'zany ihany. Fa izao tsapan'ny ireto mpino ireto ny mampitombo, mampivelatra. Ary rehefa koa malala nge nahatonga ny malagasy voalohany, malagasy ataontsika hoe malagasy voalohany zany hoe malagasy nandre ny toroteny voalohany ataon'ny kristianina tamin'ny fotoan'andro. Rehefa tonga teto Madagasikara reo misionera ataovy hoe nigadona teto Antananarivo izy aty amin'ny taona oktobra 7 tsy resahako zany ny tany Tomasina. De rehefa niaino ny toroteny sy ny fampianarana ireo martiora voalohany de gaga izy, nahatsiaro hoe vaovao zany fampianaran'ny misionera zany, vaovao no entin'reto mpitoroteny reto zany, ohatrany tsy mahazatra ary nahaliana azy. Nanjary lasa nisy heviny, lasa nampametra-panontaniana azy hoe ahoana tokoa moa zany fanjakan'Andriamanitra zany, ahoana tokoa moa zany fivavahana zany, ahoana tokoa moa zany zaho sy fiainako. Izay le hoe nanjary nanokatra ny sainy ilay toroteny nataon'ny misionera, nanokatra ny sainy ny fampianaran'ny Jones, ny fampianaran'ny David Griffiths, ny fampianaran'ny Freeman, ny fampianaran'ny Jeffrey, ireo voalohany izay namolavola ny martiora. De zay mahatonga ny hoe gaga ianao, 12 taona monja, 15 taona monja, aty aoriana ny fampianarana nataon'ny nidiran'ny filazantsara de efa nisy martiora. De efa nisy martiora nanaiky olona an'olo tena ho faty noho ny filazantsara. Asa am'zao andro antsika zao 500 taona, 200 taona teo inandiran'ny filazantsara raha ao anatin'io fiangonana io ka misy ny fanenjehana. Moa ve misy kristianina sahiteny tahaka ny Rasalama manao hoe za tsy maninana maty aza fa hitako ny lalantsara fa izorako, fa tsy mampaninana maty satria fantatro ny noko fantatro ny lalana lehako raha miala eto. Mety efa tsy zany tsony ny ankabeazan'ny kristianina, eny ao namono tsy hisy Andriamanitra nge io foana, fa ny hoe ampafiry ny firy amintsika kristianina izay efa miaino toroteny, miaino fampianarana 200 taona. Manahoana ny finoantsika mahajoro tahaka zany Rasalama ve na tahaka ny Rafalahandriamazoto hoe tsy mampaninina no fatinony amin'ny filazantsara. Mbola niaina azy zany raha am'zao andro antsika zao, na de ny fahafozana ny fotoana fotsiny ary de efa tsy ananantsika intsony.
ny fahafozana fotoana enona ny tenin'andriamanitra ary de efa tsy ananantsika intsony fahafozana ny fanoloranteny fanomponan'andriamanitra ary de efa mety tsy vitatsika intsony inona ny mahatonga an'izany lay fampianarana ve no tsy mampitombo tsapatsika eo mampitombo ve sa isika mihitsy no tsy manaiky hitombo ao anatin'lay fampianarana tahak'izay teneniny marika eto hoe le fampianarana zao fampianarana mampitombo ry avako malala ny fivavahana kristiana nandritry ny taona maro taonjato maro de zao fivavahana zay mampivelatra ny olona mampitombo ny olona manao zay hisondrotan'ny olona tsy manao zay apempony olona tsy manao zay ahatonga ny olona atsiary hoe za tsy ilaina za tsy tian'andriamanitra fa ny fivavahana de manao zay ny fivavahana kristianina ny toritenin'i Jesosy ny ambarina tsy hoe filazantsara de manao zay ampisondrotra anao ary io mahatonga an'lay tenin'ny mpanao salamana hoe tao anatin'ny fotaka angezahay natsangana ao Andriamanitra ary izay lay zanak'Israely babo avy any Ekipta nandevy tany Ekipta niosipotaka tao amin'ny Gosena namboatra andevy tao Gosena na niasa tamboly tanimbary sy ny sisa rehetra nanamboatra fasana nanamboatra trano isan-karazany nefa de nataon'Andriamanitra nivoaka avy tao Ekipta ny sasan'Andriamanitra namakivaky ny ranomasina mena sy ny Jordana ary tonga firenena ny fivavahana kristiana ry havana ary zay mahafilazantsara filazantsara de manondrotra atsika manao zay isondrotatsika ary tonono ny tompontsika hoe zanak'Andriamanitra tokony ho tsapanao ry havako malala fitiavan'Andriamanitra io ny fahefan'Andriamanitra ny fahefany Jesosy voalohany indrindra zay noentiny tetỳ am'izao tontolo zao de zao fahefana mampisondrotra manafaka tsy zay ny fahefana tsy zay ny devoly ny devoly ny herin'ny maizina de zao manao zay anapotika manao zay ampiondrika manao zay ampamenatra jereo tsara nahazo ny olombelona rehefa nanota Genesis 3:7 fa niondrika menatra ny hery fa Andriamanitra kosa nampisondrotra ny olona ary tokony ho tsapanao ry havako malala fa ny dikany hoe famelan-keloka de fanafahananao afaka hitraka hijery namanao ny eloka mampiondrika fa ny famelan-keloka kosa mampitraka mampisy fifaliana ry havako malala engany ho tsapanao fa tian'Andriamanitra ianao ary zay no antony nanyrahany an' Jesosy zanany izay ny tia no tsapanao hoe nomen'Andriamanitra anao ny famelan-keloka nomen'Andriamanitra anao ny fifaliana nomen'Andriamanitra anao zay mahasambatra anao mba hivelaranao mba hitrakanao tahaka ny ireo mpanompon'Andriamanitra tahaka izay taromaro martyra reo apôstôly zany ry havako malala eto de zao ny fahefan'i Jesosy zay noentiny ary omeny ny fiangonana azy de zao hoe omeko anareo ny fahefana ho Jesosy de zao fahefana mampijoro ny olona fa ny faharoa ry havako malala lay fahefana koa de zao fahefana mandrava ny sakatsakany isan-karazany eo am-piainona lay fampianarany Jesosy eo am-piainona lay fampianarana ny olona dia menimenina mikikika zay ny filaza azy niaraka tam'izay dia teo amin'ny synagogany dia nisy lehilahy niantso mafy nikikika ny heviny zany hoe eo am-pampianarany Jesosy andininy fa roamroapolo dia talanjona ny olona ary niaraka tam'izay de nisy olona nikikika zany hoe eo ankilany misy olona talanjona miaino ny fampianarany Jesosy eo ankilany misy olona misondrotra eo am-piainona ny tenin'Andriamanitra mahatsiaro sambatra mahatsiaro fifaliana eo am-piainona ny tenin'Andriamanitra tampotampokeo iny misy olona mikikika sy miantsoantso avy andrigana anay va ianao dia zay le sary hoe Jesosy eo am-pitoriteny eo am-piainona ny olona lina tsara de miaino le tenin'Andriamanitra tampotampokeo misy olona miantso tampoka amin'ny teny hoe avy andrigana anay va ianao inona nataon'i Jesosy tonga de Jesosy manao hoe manginy ianao mantsy le fanahy ratsy lay teny hoe fanahy ratsy zay tsy afa-tsy akory fa fanahin'ny devoly na fanahy ratsy izay teneny fanahy maloto marika eo fanahin'ny devoly diable hoy ny teny frantsay ny diable dia avy amin'ny teny diabolos hoy ny teny grika zay ny diabolos zany dia avy amina teny anakoroa natambatra dia zay
milaza hoe à travers amy teny frantsay na koa misy matao teny anankiray antsoina hoe dia zay natambatra tamina teny hoe ballot zay nazahoana teny hoe ballon ty amy teny frantsay baolina fa tsy tena hoe ballot dia jeter neviny amy teny frantsay zany hoe natsipy na koa hoe napetraka na koa hoe akipily zany rehetrany dia mety azo dika amy teny hoe ballot avokoa fa ny fakany teny hoe diabolos de zao ny heviny arabaky teny de zao lay mpivato misakana lay mpanelingelyna lay manao zay mampisaraka mampizara lay tsy mampandroso de zay mahatonga ny tompona bangina azy azony saratsaina ve zany hoe misy olona tsapan'lay diabolos zany tsapan'lay fanaratsy zany fa lena ny olona io ny olona fa tsapany hoe misondrotra io ny olona fa tsapany hoe mivelatra mahana fifaliana dia tonga de kotabaisy ny tapaka tonga de tapaha mitapoka ny tenin'i Jesoa mba tsy hitombony lay olona mba tsy hivelarany olona de tonga vany izy manelingelina ary rehefa nanelingelina izy de izao tsy nilaza zavatra diso izy fa nilaza zavatra marina hoe ilay fantatro fa ilay masin'Andriamanitra indrindra ianao tsy diso ange ny tenen'lay devoly hoe lay demoniaka tsy diso ny tenin'lay demoniaka moa le olona fa lay devoly ao anatin'lay olona no nampiteny azy hoe tsy diso ny teneny manao hoe lay masin'Andriamanitra indrindra ianao nga zany diso tsy marina mihitsy fa izao misy marina tenenina fa tsy hoe rehefa marina ny tenenina de mety le zavatra tenenina fa misy marina natao zay animbana ohatra ary zay lay ataonareo amy teny frantsay hoe pervers zany hoe io lay marina tenenina lay marina saingy tsy marina ampandroso fa marina ampihemorana ary Jesosy tonga de natakatra manao hoe mangina ianao fa tsy any amy vavanao mihitsy no endrasana hitenenana an'zany any amy vavan'ny Petera no andrasana hitenena zany hitantsika amy toroteny eo arina ny mpino no andrasana anao fanekempinoana manao hoe ianao lay masina indrindra fa tsy any amy vavanao no andrasako an'zany ho Jesosy de nampangininy fa lazainao zany mba hanapahanao ny fampianarana lazainao zany mba hanelingelenanao ny fitombon'ny olona ary zay madiabolosy azy zany hoe tiany tapahana lay fitombon'lay olona tiany tapahana lay fifalian'lay olona tiany tapahana lay fizarana aina nataon'i Jesoa de nanao an'io antsoantso eo izy tsy misy hafa n'lay hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 11 lay Petera Paoly zay nandeha nitety ny toroteny ary teny ampitohiteny dia nisy ilay nanana fanahy mahavaly de ny antsoantso isaky ny metsika le manana fanahy mahavaly manao hoe io le mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba heno re izy hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly dia mba heno izy fa izy de irak'Andriamanitra dia amin'ny andininy fa 7 asan'ny apôstôly toko fa 11 ny teny hoe ireo lehilahy reo de mpanompon'Andriamanitra avy indrindra izay manoro anareo lalam-pamonjena ary nataony foana zany Paoly zany nitoroteny mampianatra tahako zao nataon'i Jesosy zao dia miantsoantso foana lay fanahy miantsoantso foana lay fanahy de fantatro Paoly fa fanahy satria manakorotana marina ny teneniny saingy zao manapaka aina manapaka lay fizotrany lay fandaminana re afaka malala eto zany lay fanahy lay fiasan'i Jesosy lay fahefan'i Jesosy de izao mandrava lay sakatsakana tsy hitombonao lay sakatsakana tsy hivelaranao lay sakatsakana tsy mampisy fifalinanao ndravahan'i Jesosy zay natonga azy niteny tam'lay fanahy ratsy miteny manao hoe mangina ianao fa ianao manakana ny fitombon'ny olona manakana ny fifalian'ny olona manakana ny fivelaran'ny olona manakana ny fahasambaran'ny olona manakana ny fahatsapan'ny olona ny fitiavan'Andriamanitra afaka malala tokony ho tsapanao fa ny planin'Andriamanitra de zay hampisy fifaliana sy fahasambarana anao fa lay ratsy kosa de manao vato misakana isaky eny ampandehanana rehetra eny zay le diabolo manao vato misakana mamingana saingy zao re afaka malala mbola fahefan'i Jesosy koa no manaisotra ireny de mahazo matoky ianao zany fa Jesosy koa
dia manaisotra izay rehetra manakana anao tsy hivelatra, manakana anao tsy hitombo, manao zay hitombonao izy fa izao koa manaisotra zay rehetra manelingelina antsika tsy hahatratra ilay fitombona ara-panahy, fivelarana fiaina manontolo arak'izay planin'Andriamanitra. Fa ny fahatelo farany andriavako malala zay hoentina mampahery anao amin'io fahefanao de zao fahefana mahatalanjona ny fahefan'Andriamanitra. Ny fahefan'i Jesosy de zao fahefana mahatalanjona, mahagaga, zany hoe matehidera rehefa tsapanao ny fahatsarana. Misy kely arako malala karazam-pahefana ty am'izao tontolo zao e, saingy tsy mampatalanjona, tsy mampatalanjona fa mety ho manimba, mety ho mandrava. Hitatsika tamin'ny taonjato faharoapolo iny ady firy moa ny ainan'ny olombelona, ny ady lehibe voalohany, ny ady lehibe faharoa, olona firy tapitrisa no maty tao anatina fahefana politika isan-karazany, manorotoro olona, manimba fiainan'olona. Zany ke zavatra anena teto ambonin'ny tany, tsy fahefana mahatalanjona mihitsy fa fahefana mampiorokoditra, fahefana mampatahotra. Andrandray raha vao mitsangana reny olona manam-pahefana tovy hoe asa tsy fantatro Hitler na tahaka zany de miororo ny olona, mangorovitsika ny olona, matahotra ny olona. Fa tsy zany ny fahefan'i Jesosy. Fahefan'i Jesosy fahefana mahatalanjona. Tsapanao lay fahefana mampitehidera. Rehefa malala ny asan'Andriamanitra de tsara ary mahatehidera n'Andriamanitra rehefa amin'ny fotoana fanatrehan'Andriamanitra, rehefa tsapanao fa eo ny tompo, rehefa tsapanao fa eo Andriamanitra de tehidera ianao, te hanome voninahitra n'Andriamanitra ianao, te hitsoka sy hiondrika anaiky ny fandaharan'Andriamanitra ianao. Rehefa malala engany ho tsapanao izany fanatrehan'ny tompo zany. Jesosy tianao manao zay hivelaranao, manao zay hisondrotanao, manaisotra zay rehetra manelingelina ny fitombonao ara-panahy, manelingelina ny fitombonao amin'ny lafiny zavatra maro de Jesosy tonga maty tao amin'ny hazo fijaliana, hanao zay asambatra anao, indrindra koa mihoatra noho zany, hanao zay hifalianao, ampitalanjona anao ka hiteraka fifaliana ho anao amin'ny asan'Andriamanitra. Mivavaka sika. Tompo asoranao zay noho ny amin'ny fitiavanao. Soranao fa Andriamanitra be famindram-po ianao ary manao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanay. Satrinao ny ivelaranay ara-panahy. Zay raha teo ny sitraponao. Satrinao ny ivelaranay amaha olona fenao anay, ny asambatra anay. De mitasy mamindra fo aminay mandrakariva ianao. Ary esorinao zay rehetra manelingelina ny fanoloran-tenanay. Misaotra Tompo de jereo ary ny asanay. Mametraka zany am-pelantananao zay Tompo malala. Aoka ny asanay isan'andro hivelaranay. Aoka ny fianarana ataonay hampivelatra anay sy hivelaranay. Aoka ny tokantrano, ny tanindrazanay, ny fiangonana misy anay, ahatsapanay fitombona satria eo ianao. Ahatsambanay fifaliana satria eo ianao. Ahatsambanay fivelarana amaha olona am'izay rehetra hitondranao anay satria eo ianao. Manapa Jesosy atomponay ary mitoera mandrakariva amin'ny fiainanay ianao. Ny asan'ny maizina tsy mahavokatsoa de didiny amin'aranao Jesosy reny. Tsy hanelingelina ny fiainanay fa ampitoera aminay Jesosy ny fiadananao. Amen.